Miarabantsika ampiray-tanindrazana amin'izao folafolakanto zao. Be dia be nareo no mitaintaina hoe inona ty zavatra miseho eto amin'ny firenena ty faty olona mikararana zay tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana fangalaran-jaza, tsy zaza ntsony ny angalarina fa na ny olon-dehibe na tanora tsisy alabiriny ny rehetrarehetra, zay miteraka fikorotanan-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy. Dia niteny taminareo tamin'ny publication maromaro hoe sorona io zavatra io. Dia maro moa nareo nanontany hoe inona le tianao tenenina amin'le sorona. Zao ny zavatra misy ry vahoaka: nizara permis d'exploitation minière 1500 ny fanjakana. Nizaran'izany ahafahana mitrandraka an'ireo volamena, vatosoa sy ny arenan-kibon'ny tanin'ny Madagasikara ny fanjakana. Zany hoe nanomboka ry Ramikasa, ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza, tafiditra ao anatin'izany daholo izy ireo. Fantatritsika tsara mihitsy fifatry ny ela nisy hoe rehefa misy fitrandrahana na fitrandrahana karera kely anankiray dia manantona mpilalao fanafody ny olona manao an'izany, manandro mofo lazan'izany. Dia arakaraky ny zavatra miseho ohatry ny mila sorona izy, dia misy hitantsika tsara le hoe mamono ny havany, mamono ny zanany sy ny karazany. Io resaka varira io, resaka fitrandrahana no ilana an'io, fitrandrahana volamena, fitrandrahana uranium sy ny karazany. Zany zavatra zany mila fantatritsika eto zany mahatonga anazy be dia be amin'izay, dia satria tao anatin'ny fotoana fohy dia nanome an'io ny fitondrana 500,000 fanomezan-dalana ahafahana mitrandraka ny volamena misy ao Madagasikara. Ny zavatra misy zany dia mifanaraka amin'izay ihany koa ny sorona ilaina. Mifanaraka amin'izay ny sorona ilaina, mila olona maromaro vonoina ao anatin'izany. 700 zao tato anatin'ny 2 volana latsaka fotsiny, mbola tsy nisy tao anatin'ny 19 taona nazona fahaleovantena zany 700, akoatran'ireo variry efa tsy fantatra ntsony firy nisan'ny maty sy ninona. Efa fantatritsika hoe nisy mpitondra fanjakana, nisy député, assistant parlementaire sy ny karazany tafiditra tao anatin'ny famonoana varira, fa dia nangina fotsiny le toe-dara satria tompona ndraikitra ao anatin'izao zavatra izao ny mpitondra fanjakana rehetra hatrany amin'ny faratapony sy ny eny antenatenany, manomboka any amin'ny nga Mikael sy ny vadiny, manomboka any amin'ny ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza, tafiditra ao anatin'io trafika io daholo. Averiko tsara, tafiditra ao anatin'io daholo. Ary manana pitaiza ho izy ireo, fa niteny taminareo manana pitaiza izy ireo izay pitaiza zay zany no mametraka hoe zao ndray ny ilaina, zao ny ilaina. Ny anaran'le pitaiza dia tsotra be: elako velo etsy osa, elako velo etsy osa. Izay ny pitaiza mpizara mpilalao odin'ireo olona reo manery azy hanao sorona olona maro dia maro, satria mila olona maro ary mbola tsy farany io, mbola tsy farany io. Zay le niteneniko anareo vahoaka teo hoe taloha hoe zaza no nangalarina, nangala-jaza, fa zao tsy misy an'izany ntsony, fa na zaza na tanora na olon-dehibe na lahy na vavy, zay tratra dia vita, zay tratra dia vita. Zany hoe tsy misy ntsony alabri zany ianareo malagasy rehetra, na iza faritra misy anareo na iza faritra misy anareo, tsy misy alabri ntsony. Fa raha andeha hivoaka etsena renao, na andeha hivavaka ianao, na andeha ho aiza, mety andeha ho any angabone ianao dia mety misy misambotra tapoka dia efa vitany aminao. Zany ny fiainanareo ankehitriny. Ary namafisiky teo fa tsy misy tsony io na hoe mpanohatra ny fanjakana io na mpilelaka ny fanjakana io, fa tsisy, zay tratra dia maty. Zay tsotra be ny tiako tenenina aminareo. Nandalo daholo ny zavatra ny zavatra nylazaina teto, nandalo daholo ny alatra, ny fanondrahana, na ny perquisition sy ny karazany. Hoy dia ny angamba ny azo heverina hoe mbola maivamaivana, satria hoe mety halatra sy samy nanao daholo zao, fa ity kosa reo olona ity zavatra lazaiko anareo ty tena miatra amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Ny tokantrano tsirairay avy tsisy alabri ntsony. Averiko tsara, raha tsy feno ny kôta, raha tsy feno ny kôta napetraka io etsy osa io tsy mijanona io zavatra io. Fihetsiketsehana daholo reny hoe nisy miaramila 700 navoaka hiady amin'io. Aizako miaramila 700 avoaka amin'ny andro alina no nasiana namoaka an'le miaramila, fa ngam fangalaran'olona ngam amin'ny andro alina fa tsy amin'ny andro atoandro.
zay le fihetsiketsehana fotsiny miaramila 10 au gradé no mitondra firenena kanefa ny tombo avy 10 eny ny tsy fandrimpalemana amin'izao fotoana izao. De mety hiteny mpisilelaka hoe tsisy raha reny an'izay fa nenay io ihany eny ny anirariko de nareo mihitsy anareo mpilelaka reny mihitsy nga moa nareo fantatry ny mpangalatra hoe izaniza fa tsy andeha anytany hoe iza ny toananao fa zay tratrany nareo ireny mihitsy ny iriko ho tratra zao zavatra zao mba tonga saina am'izay hoe ay tena marina le tenin'Rapetsambava hoe tsy mifidy tavan'olona tsony io fa zay tratra de mihinana de maty zay ny tiako atongavana androany sady manararoatra koa manameloka aloha indrindra tena manameloka an'izao toedraraha zao fa tsy politika tsony zao re olona tsy politika tsony zao fa zava-doza amina asan-devoly zao na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino ianao na mino any Zanahary ianao na tsy mino na mino azera na ialany vavalo izao zavatra zao efa tsy ara-tsy amaha-olombelona intsony fa noho ny fitadiavan-karena tafahoatra de atao sorona ny malagasy. Tsy ndriko tsara ny malagasy tsy misy na de teratany karana teratany sinoa eny na mety ny afrikanina raha tsy misy natao sorona fa maninona ny malagasy natao sorona. Ny varira efatry ny ela efa fantatritsika hoe nisy zany sorona varira zany vonovonoana tapahana ny tokony sorona masony fantatritsika zany raha tsy fantatrareo zany de isaky misy fitrandrahana atao de ilaina reny varira ireny vonoana. Dikan'izay apetrako aminareo ny fanontaniana ekenareo ve le izy arasatsy ekenareo raha ozonareo hoe tsy mampanina fa fiainanay milamina araba soa araba tsara re aza tratra fotsiny aza vono izy ny fitenenan'izay fa rehefa tratrinareo rehefa tonga any amitoronareo le izy ho tsapanareo zao teneniko zao hoe efa mangidy mihoatra ny mangidy zany hoe olona kaiky zanaka vady mpiray tapo ray aman-dreny no lasa sorona noho ny amin'ny fitrandrahana ataon'ny mpangalatra sy ny jilamboto. Tsotra be zay teniko zay afaka mino anareo afaka tsy mino anareo tsy olan'izany tsy mampiova ninina tsy maniova ny vary miditra any ambavako zany na vola miditra any tsy olan'izany fa matoa manao an'izao filazana zao de fa zava-doza amina tambony misy ao Madagasikara zava-doza amina tambony misy ao manana pitaiza ireo olona reo ary pitaiza ny mpilalao fanafodiny io no mibaiko an'ireo io no mibaiko an'ireo nandefa ny sokatra be iny teo amin'ny 13 mai io no mibaiko an'ireo nandefa teny amin'ny 13 mai mba hatonga antsika ho tratrany be misy ty tapimaso daholo ino moa filazana zany misy fomba fiteny gasy fa tsy tadidiko moa nisy fa de ohatrany hoe fandrevrevenantsika malagasy any de varimbariny lasa tsy mahafantatra an'izay tena marina tsony tsika fa azo nody daholo ary zany mino an'izany mihitsy betsaka ny zavatra ny tany saina teto fotrany hoe manjonitra fotsiny antsika fa tsy rototra amin'ny zavatra tena miseho tsy malala ny tena avenira fa io ary izy io hiatra amin'ny ainao tsirairay avy amin'izay ny famonoana zay tratra eo de maty zay na tanora na zaza na mena vava na vatombato na antitra na zay tratra eo de maty zay misy ko tatratrarinao atsipoko ny teny ho any am-pon'ny mahalala ny endry ny moranarina fa ny adala manapitsofona de manameloka tanteraka an'izany ary kosa nefa tsy adiniko ny miara-miombona alahelo am'ireo zay efa tratrany le izy fantatro fa manana ny fitatana ny Andriamanitra izy ny tompony aina fa am'izao fotoana zao zavatra miseho io za tsy mino hoe Andriamanitra no miraitsy kombakomba am'ireo mpanao ratsy reo tsy mino an'izany fa ny devoly mihitsy manao ny asany maniraka an'ireo solitenany andripaka ny vahoaka ny devoly ka de miara-miombona alahelo aminareo tompoko miara-mombona alahelo aminareo zay ny fiainana misy ao Madagasikara ny azontsika atao de mivavaka angambano zay kristianina zay samy manana ny vavahany io fa mitotro ambavaka ny fiainany tsirairay avy fa arovo ny fianakavianao arovo ny tenanao fefa zava-doza amina tambo ty zava-doza amina tambo ty efa rofona misibika ny fato izy izy ry sasany moa mbola lasa mandeha mivazara t-shirt any amin'ny faritra atsimo manao promotion an'ny tenany izy mivady izy ndray ny mpitondra am'izao fotoana zao zany ve zany ny zava-misy ankehitriny tsisy raraha izy olona maty any tsisy raraha iny an'izany ka aona moa ny raraha iny an'izany kizy ve maniraka azy kina moa ny raraha iny an'izany fa de zay ry vahoaka miantso anareo société civile miantso anareo mpitondra fivavahana
mba raisy ny tena niraikitrareo manoloana an'izao zavatra izao. Fa tena piraitsy kombakomba ianareo raha tsy mihetsika sy tsy miteny manoloana an'izao zava-doza zao. Piraitsy kombakomba ianareo. Za tsy hitenin'ny mpanao politika, efa olona tsy vanimbanin'olona daholo ny mpanao politika malagasy, tsy asa saina amin'izany. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka sy miaro ny seza ny sasany, mitady ny seza ny sasany. Fa za zay tsy mitady ninona dia mahasamby tena zany ary mahasamby miapanga anareo société civile sy anareo fiangonana manalony misy ao Madagasikara tsisy miresaka momba ny zavatra io, fa samy mangina manampy tsofina manampy maso daholo. Eto anefa ny ady miteny fotoana zao hijoronareo hitsangananareo, entany ny vahoaka anareo fa tsy misy alabri intsony. Sa rehefa hoe mpitondra anareo ny pasteranareo na mopera anareo ny lasa sorona zay vao hihetsika koa nareo dia tarainy eto amin'ny Facebook, so dia tara loatra. Ka dia zay ny teniko a, mihetsezy afaka mihetsika fefa tsy eo an-trano intsony ny tsy efa loalika intsony ny rano, fefa hatrany efa bon maso angamba sisa no miseho, fefa kely sisa dia efa tototra tanteraka amin'ny malagasy a. Dia mampahery anareo ihany anefany. Mampahery anareo a, satria tsy mbola nisy loza ohatr'izao tao Madagasikara, tsy mbola nisy. Tsy anketsanao vidéo fa fantatro hoe tsy mety koa raha tsy miteny e. Piraitsy kombakomba raha tsy miteny dia miteny a. Tononoko teo ny anaran'ilay olona, fa mbola teneniko ny numéro téléphone rehefa ilainy zany. Ananako ny numéro téléphone ny olona io, i olona mpitaizany zareo ananako. Rehefa tonga ny fotoana ka mbola tsy mijanona ity zavatra ity dia ameko alalana ianareo vahoaka, hiantso an'io olona io a, ary anao zay mety momba azy. Fa zava-doza amin'ny natambo no miseho Madagasikara. Zay fa dia mahereza ary malagasy piray tanindrazana, Madagasikara ary malagasy.